hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny 10 mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina. dia ankafalinanay ny arabanantsika rehetra zay manjony zapeny radio Don Bosco amin'izao fotoana izao falitafaraka aminareo indray zahay ao anatin'ny hafanana be tsika raha ny eto Antananarivo no resahana ary indrindra fa ny any amin'ny faritra any tena vao maika mafana ao anatin'ny vanim-potoana manasara taontsika ankehitriny zany hoe mifanjevo daholo na ny atsika ny rivotra ny orana ny hafanana zay mamanasara taona azy iasandro zavatra reo tranga maro amin'ny resaka momban'ny toetrandro ireo dia na izany na tsy zany faly foantsika ao anatin'izay fiarahana zay ary ny fiarahantsika dia ataontsika mahafinaritra tsy hamonina aminainanareo fa misy zava-baovao foana hoentintsika ao anatin'izao fotoana izao. Ny fotoana misy atsika alarobia 20 oktobra 2024 ity fotoana ity dia fotoana anankiray izay tantsika indray ny tanantsika rehetrarehetra fa miaina tanteraka ao anatin'ny vanim-potoana misy ankehitriny isika noho izany any dia iainantsika izay ary ny tanjotsika amin'ny radio fanabeazana ny radio Don Bosco dia ny hoe mba hovanina daholo tsika rehetra ary zany koa no entina hiarabanantsika rehetrarehetra mba hovanintsika rehetra. Ny fotoanantsika dia mizara telo miverina mizara telo izay manomboka izao zany hoe ny vanim-potoana voalohany 20 minitra voalohany dia anaovana famelabelaraka-hevitra irahana amin'ny mpanabe ny jeneraly Ramakavelo. Ny faharoa kosa dia 20 minitra faharoa dia andraisana ny SMS avy any aminareo ny 033 08 850 02 na mandefa mivantana nareo ao amin'ny afatra miafina na ny MP ao amin'ny RTP live dia mandeha mivantana ny ao amin'ny Facebook. Ary ny vanim-potoana fahatelo dia fandraisana ny antso avy any aminareo amin'ny alalan'ny 22 443 90 zay amin'ny ankapobeny Bruno amin'ny lafiny teknika dadisina ambinina kosa no mikirakira sary amintsika rehetra mba hovanina mba hovanina Andriamatoa Flavien mba hovanina reo mpiaraka amintsika ao ny Bruno ao ny ambinina ao dadia dia miarabantsika rehetra ihany koa mba hovanintsika rehetra fa ohatran'ny fotoanatsika zao zao ndray tsika mifanondrondo mifanondrondo ohatrany miaina tao vaovao ndray zany tsika zao aloha ary dia soratsika Andriamanitra afaka manao an'izany fandarana zany tsika faharoan'izay moa tsahirina teo Andriamatoa Flavien hoe 17 oktobra androany 17 oktobra zany datin'andro tsy fanadino satria tamin'ny 2016 20 taona ty aoriana miverina mipetraka ny hoe maha-repoblika ny firenetsika zany hoe firenena maleo-tena raha hoe repoblika zany dia zava-dehibe zany tsisy fanadino marina fa hoe tsy misy fety aman-danonana eto Antananarivo amin'ny afa-tsy any anahy zany sy any amin'ny distrika Antsoia zay faritra ny avin'ny filoham-pirenena tamin'ny repoblika voalohany Andriamatoa Philibert Ratsirana na izany na zany dia miombina hafaliana amin'izareo any amin'izany faritra zany tsika ary dia mba samy isaitsaina ihany koa ny hoe anahoana rety firenetsika ty repoblika tsika ty amin'ny taona maro zay ifandimby. Ianao fa efa niaina tao anatin'izay vanim-potoana tany amin'ny taona 9 nanahoana ny fihetsepon'ny malagasy tamin'izany fotoana zany hoe repoblika Madagasikara. Le izy nge le fihetsepo zao ny olona niaina tanatin'ny fanjanahantany otra zao taranaka zay tao anatin'ny fanjanahantany dia tena mahatsiaro mihitsy hoe hafaliana lehibe na dia vao nilazaina fotony ary général de Gaulle ny teny hoe hoavy ny fotoana zay tsy saina frantsay tsony iovaofy ao anaty rova fa ny saina malagasy mbola ty takory le saina malagasy amin'izany dia efa tena hoe velom-panantenana lehibe mihitsy ianao hoe isy saina malagasy mbo anahoana re zany saina malagasy iovaofy eo amin'ny tapina anaty rova zany tena zakanao satria ny antony tena niteraka hafaliana Andriamatoa Flavien dia tena hoe ohatrany tsisy dikany mihitsy tena tsisy dikany mihitsy azay ena tonga nde nitolona isan-karazany teto Madagasikara iny da zaiko ianao fa sanatria ny vava aladiny lela ho fa tsy verina amin'ny tantara ray manontolo fa tena niverina tsy mananjo mihitsy le malagasy ary sanatria vava aladiny lela niverina ohatry ny biby zay zavatra zany tena nisany nana fotoana ny malagasy mihitsy
azo atao mamelaka tamainanao eny anarabe, azo atao ny mandaka anao eny anarabe. Tsy rariny zany miainga mitanga fotsiny ny atao hoe fakanakeriny ny taninao fampiasana asa terivozona nataony voanjo izy ny fitenena ny colon. Ao anaty koa nahatonga le fitenena le voanjo azafady. Le voanjo angamba amin'le hoe any amin'ny sehatra famokarana matsiny tena iantsonan'ny malagasy hiasan'ny tanitry zareo amin'ny lafiny famokarana. Ka zay zavatra zavatra tena zava-dehibe mihitsy ny hoe miteraka tena hafaliana. Lazakanao je olona niaina tamin'izany vanim-potoana zany tena mahita ny fahatsarobidiny zany hoe iverenana zany atao hoe lasa repoblika hono ny malagasy. Mahazo ny fahaleovantena noho ny malagasy. Mba lasa hitovy amin'ny sarangan'ny firenena rehetra zany tsika. Tena lazakanao anisan'ny reharehan'ny malagasy mihitsy ary efa nyteneniko foana ombenombeny tena niteraka hafanam-posy rehere anaty mihitsiny. Zany hoe malagasy mandeha mianatra any ivelany zany ka hifaninana amin'ireo tompon-tany any ivelany. Ary anisan'ny alazaina mihitsy hoe lohalarana ny malagasy zay nandeha nianatra tany ampitan-dranomasina Andriamatoa Flavia noho n'inona noho n'le rehere anaty noho n'le ampi-po. Ary zay lazakanao zay hoe ny any faniriko de hoe mbola hiverina amin'ny malagasy amin'ny tanora malagasy amintsika malagasy mihitsy zany ampi-po sy rehere hoe ny teny averiko foana mantsy de hoe misy fiteny malagasy zay tena zava-dehibe mihitsy samy nosorandreniny menaka. Rehefa misy fifaninanana zay ny tonga hotsain'ny malagasy samy nosorandrena menaka zao raha tiako hivitan'io ko ahoana ny tsy ho vitako. Tena ary zany tena niaina ny tanora malagasy tamin'ny vanim-potoana any verenany hoe na tonga repoblika sy niverenany fahaleovantena anaty Madagasikara. Za anisan'ny niainany zany ka afaka tena miteny aminao zavatra tena. Zay mahatonga nahantany matsy. Ka zavatra tena niainako ilay izy ary zany lazakanao zany hoe rehefa nianatra tany ampitan-dranomasina malagasy de saika amin'ny tany ny lohalarana foana. Ny fananana amrehetra zay atao. Noho io le ampi-po io mba engany Andriamanitra mba hiverina zany ampi-po zany. Zany finiavana zany, zany rispo zany, ka rispo sy ampi-po ampandroso a Madagasikara. Ampivelatra indray a Madagasikara. Iverenany zany atao hoe toerana Madagasikara eo amin'ny sehatra rehetra pirenena tany amin'ny fahampanjakana tsika Andriamatoa Flavia fa nanana ny toerana mihitsy eo sehatra rehetra pirenena. Ary zany zavatra nataontsika hoe niverina ary ny hoe fahaleovantena Madagasikara tamin'ny enimpolo raha nampitany taty amin'ny Afrika tamin'ireo zanatany frantsay. Itsika anisan'ny lohalarana. Anisan'ny lohalarana. Ary zany zavatra amin'izao fotoana zao ohatran'ny mampalahelo. Ohatran'ny lozany zareo afrikanina lavitra sika. De zany hoe tokony atonga zany. Zany atao hoe vanim-potoana tsy maintsy ararotina tompo. Vanim-potoana ohatr'izao mba hivitotohina kely lasa mba tonga sika malagasy hoe tsika mba manana ny maizy azy ihany Andriamatoa Flavien. Fa tsy de araky ny eritreretan'ny olona hoe rehefa mbanimbanin'ny olona de mieritreritra tokoa fa de tsy mitovy aminy azafady tompo. Malagasy manana ny maizy azy misy ary nanana ny maizy azy ary iriko mba hanana ny maizy azy eo anivon'izao tontolo zao. Tsetsatsiaritra mihitsy. Nefa ny s'agit de lalovana fotsiny satria vanim-potoana tahaka izao ilaina ny zavatra. Tena ilaina. Fa hidirantsika ny famitiana zay nataontsika tamin'ny zavatra nataontsika tamin'ny heriny Andriamatoa Flavia fa misotranao aloha nampahatsiahy ny vanim-potoana ilaina iny ka. Ianao nametraka amin'ny fantania. Ny zavatra nresahantsika teto de momba ny fitiavana. Zay moa no tena antony. Eo ny hoe fanabeazana fa ny fitiavana koa tsy azo adino fa io tena fototsy ny fiainana. Even resaka momba ny fitiavana misy eo amin'ray aman-dreny zanaksika de le ataontsika hoe filiasy. Tena zava-dehibe mihitsy hoe tena misy fitiavana mipetraka mihitsiny eo amin'ray amin'izay 5 juin Andriamatoa Flavien zavatra efa tenentsika tamin'ny hera tsy de hita loatra intsony iny zany hoe fifanakakezana po eo amin'ray aman-dreny sy zanaka n'izao fotoana zao. Ny antony tsy hiverina ny zavatra efa niresahantsika fa ny tena antony io de io le hoe efa novan'ny teknôlôjia avolenta mihitsy de anisan'izany ny Facebook ny fifandraisana eo amin'ny tontolo iainana eo amin'ray aman-dreny sy zanaka eo amin'ny mpivady satria de lany andro tsika ohatrany hoe mamotsopotsotra mikirakira ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'le Facebook de farany tsy mifampiresaka tsony ary nefa de mbola ampatsikivoka ihany Andriamatoa Flavien fa ny fifampiresahana ny fifanakaloza-kevitra miteraka fifampatokisana miteraka fifanakakezana-po ary ny fifanakakezana-po no endriky ny fitiavana zay misy. Zay zany anisan'ny zavatra nytenentsika. De anio efa lazaina ihany tamin'ny heriny fa hoe andao mbola tohizatsika ihany miresaka ny fitiavana ary tena zava-dehibe raha ndresahana ny zany hoe resaky ny fitiavana teo amin'ny ray aman-dreny sy zanaka zany. Marihina fa tena hoe
ny sin'ny fitiavana satria zay nanaovan'Andriamanitra antsika tahaka ny endriny dia tena hoe karazana zo fototra tokony hananany zanaka eo anivon'ny ray aman-dreny zany hoe fanehoam-pitiavana zany. Eto tsika dia efa nytenentsika ihany izy tena matovy laverina fa ohatrany hoe tiako anaverina satria zao ny antony. Raha miresaka amin'ireo tanora satria mba misy fotoana ihany mbola misy ny tanora mangataka fotoana ifampiresahana na koa na ray aman-dreny dia mbola tsapa mihitsy fa tena mbola tsao mihitsy le fomba fanehoam-pitiavana. Tsao tsy fantatry ny olona mihitsy ny everiny olona dia hoe rehefa miteny izy tiako ohatsy zay na koa hoe manome zavatra azy izy zay fa tena misy azo lazaina mihitsy hoe fomba tena mazava tena hoe tsy maintsy anehoana an'izany fitiavana zany. Dia averisika indray ary ny voalohany indrindra amin'ny fanehoam-pitiavana dia ny teny fampirisia. Io sasatra mihitsy any miteny azy satria anisan'ny zavatra tsy haisika io teny fampirisiana io tompoko na eo amin'ny mpivady io na eo amin'ny mpianaka io na eo amin'ny mpinamana io eo amin'ny mpiara-miasa io eo amin'ny fiarahamonina teny fampirisiana zany tena endriky ny fitiavana satria ny zavatra mahavatana antsika dia hoe teny fanambaniana, fanabatiana, fanapepona vao maika tsy mampisy rere anaty ary vao maika mampiletika ny ampon'ny olona. Rehefa peponao foana izy isan'andro, rehefa tsy mba misy fakasana mihitsy, rehefa ohatra hoe fibedesana ihany no eniny zanaka. Fa tena zava-dehibe ny teny rehefa miteny teny fampirisiana dia zao hoe raha vao mba misy zavatra tsara hitanao nataon'ny vadinao dia ampirisisa nafinaritra be tena mahafapo mihitsy zavatra ataonao. Io zany teny fampirisiana na eo akanjo anaovan'io ary na io taovolony io ary dia efa azonao dia tsara be endrena be anao le taovolona ataonao androany mifanaraka be kosa le lokon'le akanjo ohatran'izany na ny sakafo ataony io dia akasitahana matetika manko indray raha miresaka sakafo tsika indray matovy laveny dia rehefa mangitsira ny laoka vao miteny le rangahy ary mangitsira koa ny laokanareo zany rehefa misy zavatra tsy hoe dia zay le ohatra fanapepona fanabedesana atrefa amin'izany le ataony ray aman-dreny amin'ny zanaka ihany tsy mba mitovy amin'izay zana-bahoaka aiza moa mba handroso tsy mitovy le io fampitaha io tompoko tsy mba sasatra mihitsy amiteny azy endriky ny fanapepona. Ny olombelona rehetra io samy manana ny maha-izy ary tokana mantany nanaovan'Andriamanitra azy na dia io piray-tapo io tsy ilaina ny mampitovy azy fa miteraka ataontsika hoe ahiahy ary miteraka sakana ao anaty zay tena ataontsika hoe fosotra tsy mampivelatra mihitsy na ny toe-tsaina na ny toe-po na ny toe-panahy zay zavatra ray teny fampirisiana. Ka eo amin'io teny fampirisiana io no tena ihany koa no ahitana ny hoe mampisongadina ny talenta indrindra ho an'ny zanaka ny tenitenenako zay ary mba hainao hoe mahafinaritra be mihitsy zany any zany ngamba raha tohizanao io zao dia mety lasa mety zavatra avitanao zavatra tsara tare mihitsy mety ho lasa antonasanao koa ary anao renany izy mahita zany tena zava-dehibe mihitsy ary lazaiko ianao fa raha vao miteny fampirisiana matetika ianao tsy maintsy mifanakaiky zay zavatra teny fampirisiana. Faharoa fotoana manokana io ohatrany tsy azon'ny olona mihitsy miteny fotsiny ohatrany ny mpivady so satria nareo miray trano satria nareo miray fandriny dia hoe zay ny atao hoe fotoana manokana tsia ny fotoana manokana tompoko ny tena ahitana hoe fotoana manokana any ivelan'ny trano mba misy fotoana ve nareo mivady rery mba mandeha mivoaka na dia tsangatsangana fotsiny na mba andeha hoe endoranga mba sotro titiariananina fa le fotoana manokana io dia matovy laviany ny antony ilana azy dia hoe ohatrany hoe fomba fikolokoloana fitiavana eo amin'ny olon-droa le fotoana manokana mba hitantarana andray na hiverenana andray anaovana tsiay an'ireny fotoana tena nafinaritra teo amin'ny mpivady reny le fotoana ny fankahitana voalohany le sangisangy ny fanaovana le zavatra ohatran'izany ary eo amin'ny zanaka koa za andray matovy laviany raha vao miteny amiko ny olona hoe maditra le zanaka ohatran'izao io za tsy ampy fitiavana dotongaga izy teny tsy ampy fitiavana io zazy io dia omeo fotoana manokana nareo mianakarery mendeha metseny nareo mianakarery miara-manao raharaha nareo mianakarery mifampiresaka nareo mianaka fa tsy mila olona fahatelo zay le fotoana manokana zany hoe ho anazy ho azy rery ny teny hoe nanokananao ny fotoana io ifampiresahanareo mianaka fahatelo fanampiana na fifanampiana za dia miteny foana tsy misy raharaha natokana ho an'ny vehivavy na raharaha natokana ho an'ny lehilahy ho tokantrano ary nisany zavatra tena hoe endriky ny fanampiana ohatra fotsiny hoe rehefa tonga avy miasa zao rangahy dia mba miteny hoe tonga ao trano mahita andramatoa ao an-dakozia ohatra dia mba miteny
inona ny anapiako anao asa mba sady mba mety nanoroka kely angamba na mety mba nitarina kely ny solony ohatra dia inona ny anapiako anao zay zavatra zay zay teny fotsiny hoe inona ny anapiako anao zao dia efa endriky ny fanehoam-pitiavana dia iteny izy valy ny fitiavana nomenao azy dia valy ny fitiavana meny anao dia ozy izy hoe efa ho vita fa misaotra indrindra hitanao sady misy fanajana anaty amin'izay fotoan'izay no misy ny tena hoe fanehoam-pitiavana fanajana hoe ilaina eo amin'ny fiainana eny zany amin'izay fotoan'izany dia neny tena misy tokantrano na ohatra hoe tsy mifanaja ntsony indray matoflaviny tsy mifanaja fa tsy tenenako zavatra hafa zay tena hoe mampalahelo aiza le hobolan-drazana hoe manao mba ilalam-bady ny hafa aza membonataka ny tena indray ve tsy ho azay tena mila fifanajana tompoko ny mpivady fa tsy hoe ny patronao mpampiasanao ihany no ajaina tsy hoe le olona mifanolo-bodirindrina mamena maso anao ihany io vady io koa fanaja na avy amin'ny lehilahy zany na avy amin'ny vehivavy ary zay tena zava-dehibe eo amin'io fifanampiana io ohatra ny adinodininy olona mihitsy hoe na mizanaka ary misy zavatra tsy vitany dia ampino ray aman-dreny izy na ny zanaka mety manampy an-dada mety manampy an'iny ary anisan'ny zava-dehibe nge mandeha matoflavien fa iny ny tena nahatonga ny olona hoe niteraka maro dia hoe ny zanaka no arena manina moa no atao hoe arena satria afaka miasa manampy an-dada afaka miasa manampy an'iny ohatra hoe amin'ny lafi ny mpambolena ny tiako lazaina na amin'ny lafi ny fiompiana ny tiako lazaina amin'izany zavatra zay iny ely izy zay le fanampiana zavatra efa toetsaina ary fomba fiaina teo amin'ny malagasy zany zavatra any zany fanampiana fa tena isan'ny zanaka no maharena ny zanaka zay ny zanaka no mahatonga ny zanaka no arena tena fitaova mba tsy tenenako hoe fitaovam-pamokarana fa anisany manampy dehibe mihitsy ny ray aman-dreny amin'ny hitanao ohatra fotsiny ataoko hoe ny any faritra betsileo no teraka ohatra rehefa terabavy ny tokantrano ankiray dia ny fiarabanazy dia arahaba na azo mpanetsa zay ny fiteny azy dia rahalahy kely indray dia arahaba na azo mpiasa tany ty dia hoe mipatsaka sy mipakakitay eny satria tena hitanao mihitsy no mahatonga le hoe misy fifanampiana eo amin'ny fiainana marina fa ny ray aman-dreny no hoe miantoka ny atafitan-jany ny fanjanaka koa manampy ny ray aman-dreny mba hahatonga azy atafitanao zay zavatra ohatrany tsy hitatony zany ny faefatra dia le hoe fanomezana ny fanomezana nge marina fa ohatrany hoe le fanomezana hoe fa tonga ny zingeritaona na aterahana ny fanabadiana sy ny sisa dia misy fanomezana atao za dia milaza aminao dia matoflavien fa le teny famporisiana nge fa nambany iny ty izy hoe fanomezany le fotoana manokana nge fa fanomezany le fanampiana nge fa fanomezany fa ity fotsiny zavatra hita matsy hoe fantatrao tsara fa hoe zavatra tiny dia amin'ny fotoana tsy ampoizina nanomezana ho azy fa tsy hoe isan'andro akory ary ny farany fa dimy farany dia le hoe vatana mifanakaiky io vatana mifanakaiky iny hoe tenentsika eto foana ary apatsigivokoa ny vatana mifanakaiky nanomboka tany am-boka nge ny siny izy io iny tady-poitra iny fa inona ampitainy tady-poitra iny na ny fihetseham-ponao na ny toetsainao zay zavatra mikasika an'ireny dia ampitany amin'izany ka iny le ataotsika hoe zavatra mipity iny raha ny tena marina mitondra onja izy iny re matoflavy onja ny firaisatsaina sy fifampatokisany metiny mandra-pahafaty mila an'izay fona ny olombelona ary zay ny ilaina vatana mba mifampitatana re olona mba mifanakaikaiza re olona ilaina ny famille zavatra ohatran'izany zay nge mba tonga zazakely hoe ampifona babena totrona tantanana fihinana oroana no io antony io vatana mifanakaiky mampifanakaiky am-po ary miteraka tena ataotsika hoe fitiavana eo amin'ny olona roa ka zay ngamba no everika tapatra ny tapany voalohany re matoflavien ohatra miazakazaka be le fotoana fa nazanona tsy zany azadino zay hoe fomba fanehoam-pitiavana zay ary zay ny tena anisan'ny tanjosika eto amin'ity fandefasam-peo ty marina ny fanabeazana fa tena ao anatin'ny fanabeazana mihitsy ny fomba fanehoam-pitiavana ary tsy hoe fanabeazana fifanabeazana fotsiny fa ampirindra ampilamina ahatsara ny tokantrano sy ny fifandraisan'ny dadasineny fifandraisan'ny mpivady fifandraisan'ny mpiaramonina zay tokoa ny tapany voalohany dia miditra ny tapany faharoa tsika reveo fa mampatsiahanareo fa ny tapany fantelo dia andraisana nianso avy any aminareo zany hoe afaka roapolo minitra dia mandray nianso avy any aminareo amin'ny alalan'ny 22 443 90 mba hovanina omenanao ny adresse mail ny fandarana mba hovanina @yahoo.fr
M lehibe ny fitomboany mba ho vanona @yahoo.fr. Zay dia vita. Mba ho vanona. Eny ary vakina ny SMS avy any aminareo eo ny amin'ny alalan'ny 033 ary io ihany koa ny amakina ny SMS ny soratanareo aty amin'ny afatra miafina ao amin'ny compte Facebook. Toy izao ny amin'ny 033 ary vehivavy 13 taona miaraka amin'ny lehilahy 12 taona ny ela taona ve tsy mampaninina izy efa miasa za koa toraka izany fa ny farim-pananana za mbola ambony kely no izy tsy asiko olana zany fa ny fitiavana no zava-dehibe matahotra sao isy olana eo amin'ny ray aman-dreny inona tokony atao le zany efa tenintsika folo eto ndre matoflavia za tsy milaza hoe tsy azo tanterana na hoe azo tanterana fa hoe aloha misoroka zay mitsabo zay fitenenana raha ny tena marina nanaovan'Andriamanitra azy hoe ny lahy ny lohany vavy dia tena misy antony ngezabe mihitsy zany hoe tokony zokony amin'ny taona fa faharoa ny vehivavy mora matotra kokoa noho ny lehilahy za eto miteny foana hoe ny tena tsara fa tsy midika koa rehetra azo ataony sisa ny tena tsara ny ela taona ny mpivady ny tena tsara hoa dia hoe 20 taona le lehilahy 20 taona le vehivavy zany hoe 10 taona ny elanelany raha mitovy taona moa izy tsy mampanina raha zokony kely hoe hery taona le vehivavy fa ny tena tsy azo atao mihitsy raha vao hoe zokony amin'ny taona didi zavatra tsy azo anao tenenina mihitsy amin'io vadinao io dia ny hoe ianao manao sainjasy io tsy maintsy mipotro zay raha ohatra raha vao zokony le vehivavy miteny satria tsy matotra kokoa ary nefa zay teny hoe manao sainjasy zay mitarika zavatra be inona zavatra taritin'zareo hoe manao sainjasy rehefa tonga ny efapolo taona 7 taona any izy nareo mivady ohatra dia mitodika any amin'ny 20 taona izy ianao amin'izay efa veriny hoe fa zoky olona fa izy mbola tanora dia mitodika any amin'ny tanora zay ny tsy azo itenenana mihitsy hoe ianao manao sainjasy faharoa raha vao ohatra koa eto efa nitenentsika nylao any lohany vavy na izy mitovy diplôma na nen'le lehilahy mba manatombo kely fa raha vao nen'le vehivavy no ambony koa no nen'le lehilahy dia ny lehilahy io efa ohatra nataon'Andriamanitra hoe raha vao tsisy no misy tombony amin'ny vehivavy dia lasa sarotsarotiny lasa mora tohiny mora sorena satria raha vao fanakalo hevitra zao nareo mivady ka raha vao tsy nieviny no arahany dia ianao moa be diplôma ianao tsy mieritreritra an'izany dia tsy efa amin'izay koa le lafin'ny vola ny lehilahy no tokony mampiditra vola betsaka noho ny vehivavy fa tsy midika akory va hoe raha vabetsaka ny antony fotsiny tenenana hoe rehefa ny vehivavy no mampiditra vola be dia tsy maintsy mihery aminy ianao raha vao hoe isy zavatra atao nefa ianao mahavehivavy ianao mba mikarakara ny tokantrano hoe hividy ataontsika hoe vazy asiana voninkazo le raha matoa tsy nihera taminy dia ianao tokoa moa be vola ina zao na maika amin'ny vidanana an'io dia miteraka alohanlohany zany zavatra zany ka raha mbola azo atao foana fa za tsy milaza hoe tsy azo atao amin'ny akapobeny satria ny lehilahy malohany fianakaviana dia tokony hoe izy no zokony amin'ny taona izy ny mampidy bola kokoa ny fahaizana na mitovy ara ny azy ambonimbony koa zavatra ohatran'izany fa zavatra tena ohatrany hoe karazana toetra voajanahary napetraka Andriamanitra amin'ny lehilahy le manana an'izay fijery hoe tokony ho izy ny manatombo koa noho ny vehivavy eo amin'ny lafiny zavatra ao amin'ny trangam-piaina za lehilahy manoratra raha ikasa hiaraka amina vehivavy dia izy tsy mitovy finoana amiko kanefa raha miaraka izay dia ny azy ny finoana ihany no arahana kanefa za tsy keny ray aman-dreniko ny vavahany any aminy fa aleo izy ireo tonga dia misaraka fa ny vehivavy hitondra ny lohany zany inona tompony tokony ataoko fa tena tiako izy kanefa dia izay no mibahana ao an-tsaiko zany hoe izy indray no mampivavaka any amin'izany zao ngely izy ozy hoe marina ho afa efa misy ny ekumendika firaisam-pinoana marina fa hoe zay mifankaty zao rehefa miteraka atao batemy sa atao batisa raha atao batemy tsy makany mpanao batisa ohatra dia fianakaviana zany raha matao batisa tsy makany manao batemy tonga ndray andro any misy fivorim-pianakaviana
ianao tsy nanatrika an'le batemy de nefa milaza hoe tongavinareo aty de zao no ataon'le na le lehilahy na le vehivavy reny ary ny zanakitsika nahazo fahafahana ngamba tonga teo ny ray aman-dreninao ny any havanao ndany ianao raha hoany fa ny zanako tsy makany manomboka eo de mititra le tokantrano zanaky ny any konga ireo e ary ianao koa rehefa nanaiky ovinantony de fa zanany ka alao mitsoroka zay mitsabo fa tsy vitany fotsiny engana fa rehefa any am'le tena hoe fampiarana any nge vo mitrangala izy fa eo aminareo roa tsy olana fa rehefa tonga am'izay vanim-potoana zay eo vo mitrangala izy eo anao vo sahirana de alao ihany raha toka mbola azo atao no misoroka fa za tsy milaza hoe tsy azo atao mihitsy fa tena fady zany manao an'izao manao tsia fa rehefa ohatra koa misy koa le manana fijery hoe Andriamanitra ray ihany iny nivavahany Kristy anankiray ihany nge nivavahantsika fanahy masina anankiray ihany nge natsotsika fa ny fomba fanatanterahana zay no samy hafa zay fotsiny raha pitako am'izay le izy de zavatra hafa fa ny tena zava-misy nge de matovilavy ny malagasy toko rehefa katolika de katolika dolo izy mianakavy hatrany amin'ny razambeny any rehefa protestante ka tsy ianao zay hoe satria mifankaty de analan'ny finoana izy sy anaky an'iny any nge nipetraka hoe atao batemy sy atao batizy zay misy ny SMS zay rehefa nareo mitovitovy de noho izany de efa voavaly teo daholo reny mitovitovy reny fa tonga de le zavatra hafa mihitsy ndrasantsika tena mitombona tokoa ve fa matony lahy na ny vavy mampirafy de misy antony foana ny vadiko de tena manitsakitsaka sady mahita iadivana amiko foana mila mandiny tena viazy azy matoa le lehilahy na le vehivavy tompoko mampirafy de misy zavatra tadiaviny fa tsy hitany ao atokantrano ohatra fotsiny le hoe fomba fanehoam-pitiavana mba teny famporisina foana ve natao anareo mivady mba misy ve le fotoana manokana mba misy ve le fifanampiana mba misy ve le fanomezana fahatserovana mba misy ve le vatana mifanakaiky de ndraiky tsisy misy fa zao olona miara-mitoetra olona miara-monina fa tsy mahay maneho fitiavana zay le izy avy eo izy rehefa tonga re mahavariana nge ndre matofilavy ao an-trano izy tsy mahay manonteny teny famporisina de mba hoe mandokandoka rehefa misy zao fa rehefa nivelany izy any am'le olona iarana iny hainy areny ny teny an'izay zavatra ray fa mivadiny tsy hainy ka zay no mahatonga ny teny an'izay hoe misy zavatra tiany iainana fa tsy hitany ao atokantrano matetika zay ny zavatra mitranga na hoe koa anisany zavatra tena mahatonga ny keo de matofilavy de sy ny fampatokisana lehibe ahy mody alina zao le vadinao ohatra no ny asa de vao tonga ohatrany de zao ve anao vao mba miditra trano ka zao nge vao vita ny asanay aiza kora nga nisy asa hoe aniny zao tanao tonga de mipetraka le ahy de farany le anankiray de mitena ka namanao no na tsy manao ina ihany veloranga fa jany le ka satria ahinao foana tena asa mihitsy ohatra koa faharoa misy mitelefona na misy mandefa message de efa zatran'le mifanany any ampiasana ohatra de inona le SMS de hoe aizako nisy olanao anjava matoy manao anjao sipanao io le ray tsy manana saina eritreritran'io le olona io sipa fa ianao no mampirisika azy amin'ny fiahiahinao hanana sipany olona io zay ny izy le tsy fampatokisana manao bety sy manao bety zay indrindra anao azano zay ny eran-dratsimba zava iny taizindray ianao ina mahatonga ny olona ankala raha hitany fa ho lasa alohany ianao amin'ny fiainana vehivavy manoratra ary mbola tsy manambady le felonanako tsika nge be felonany matetika tsika tsy mba manosika hiakatra fa misitona hiditra le olona mbotrany hoe tafita amin'ny fiainana indray ny elonany izy rehetrarehetra tsy ampahafiriny mba mihevitra azy fo sy ny sisa le olona tsy manana eritreritra mihisy amin'izay zavatra fa ianao fotsiny tonga ianao no manana ataoko hoe sakana anaty de ianao tonga hoe iny ve tsy olona hiavonavina izy milaza aminao fa olona miavonavina za le raha manoratra misy vehivavy miaraka amiko tompoko ary rehefa fantatra ny ray aman-dreny ny fiarahanay za toko mametraka fahatokisana aminy fa raha vao vita ny fianarana de hiaraka zay sy izy anala baka kanefa ny olana de zao nisy fotoana nanomezako ny compteko nomeko azy ary teoriana de novaiko ny mot de passeko de am'izao izy hitako ny mur ao amin'ny Facebook de mika fara be izy hoe aleo mandeha rery toy izay miaraka amin'ny olona mpamitaka sy ny sisa de midika tsy firarahina intsony ve zany tompoko
sa tsy fitiavana tsotro zao kanefa za mbola dia azy inona tokony ataoko fa sahiran-tsaina mba torohevitra fa lasany amin'ny foana saiko mariana fa izy any ambanivohitra za kosa tia tanàna de izy nge zao hoe zay nge ny ilaina le fampiresahany ohatra misy zavatra hoe ovanao zao andre Matovilavia de mba ampifatazana izy hoe novako le compte ohatran'izao fa ohatrany manahirana fa misy olona tafiditra ao anatiny nefa nitsitsina fa raha vetrany de tonga de ohatrany hoe izy ny sakananao tsy hiditra ao zay iny ilaina le fampiresahany mba hipetrahany le fampatokisany fa rehefa tsy azavanao kosa moa ahoana izy nijeritreritra hoe zay ela be zay nanana de zamaniny anovany tapoka teo fa kamby izy efa tsy tia atsony tovavy 20 taona nisy lehilahy zay niaraka tamiko izy nisipako voalohany de nisaraka zay de am'izao izy miteny hoe ndao ifamerina nefa zay mifanalavitra be de ina tokony ataoko nefa izy tena mbola tiako torohevitra ko raha olona tiany zany ve ko tsy maninona nefa nitotorisany tsy hitako hoe am'izao fotoana zao zany elanelany tany zany iny ohatrany karazana zavatra eritretra fotsiny mifetra na olona any amin'ny 1 alina kilomètre tange azonao efa neraserany zay mihitsy ny antony fisian'ny Facebook io ny antony teknôlôjia avolenta io mampifanakaiky anao am'izao fotoana zao tsy vitany fotsiny hoe mahenony feony ianao fa tena hitanao eo mihitsy ny tarehany afaka zavatra efa azo atao mihitsy zany am'izao fotoana zao ny vatana fotsiny tsy mifanakaiky fa ny saina maneritreritra io mifankahita io mananjanaka vavy ray za tsy eo anilan'ny rainy za toko de misy miteny za hoe manambady fa maditra ny zaza tsy eo anilan'ny ray nefa za tsy tia hanambady intsony de mba mangataka torohevitra toko iny raha ny tena marina zavatra efa tenentsika foana Andriamanitra nanao ny olombelona ho lasy vavy ary nanao ray sy reny ho an'ny zanaka fa tsy hoe rehefa tena tsy misy ray karaha sanatria ka maty ary ny anankiray de ahoana ny atao ary misy koa olona hoe izy tsy tia hanambady intsony satria ohatrany hoe ny fahatserovan'ny vadiny no karazana hery ao anatiny atanterahany adidiny amin'ny zanany tsy azonao mena tsiny izy fa za fotsiny miteny rehefa ohatran'ireny hoe ny anadahany reny tena ilaina mihitsy amin'ny fotoana ohatran'ireny ohatrany hoe solondray mihitsy mba mifanakaiky po amin'io zaza io mba hoe mifampiresaka mba manoro hevitra azy mba tonga tsy indraindray mamangany izy mianaka na izy fianakaviana kely ny anabaviny io fa ilaina aloha de hoe fisian'ny lehilahy ao anivon'ny ankonany ilaina tena ilaina satria tena nge fa niteny foana teto Andre Matovilavia nanaovan'Andriamanitra ny lehilahy nge hoa de hery sy fahefany zay napetrany ary neny vehivavy fitiavana ka raha fitiavana fotsiny ka tsy ohatrany hoe misy ny arorika am'le fahefana ohatra fotsiny de sy hery de ohatrany mandeha ila ihany tena fa ny ankizy rehefa teneniny reniny de mbola miany eo izy fa raha vao ny dadany mijery azy fotsiny de efa mipiripirina izy satria efa ao anaty napetraka Andriamanitra ao anaty zay hery sy fahefana ananany lehilahy fa eto ampatsaheviko any fa tsy hery sy fahefana anasoavana vady aman-janaka fa tsy aminona vady na ampijaliana ny zanaka fa hery sy fahefana andrindrana mihitsy ny tokantranoa ampandroso ny tokantranoa ampivelatra ny tokantranoa asambatra ny tokantranoa zay de hery sy fahefana napetraka Andriamanitra aminao fa sao de diso hevitra ianao de ampiasana amin'ny tsy tokony ampiasana azy zay le izy fa maninaka iny ny lehilahy rehefa misotro toka de manao vava tsy zaka mihitsy sady manao herisetra tena mandratra fo de inona tokony atao ka raha vao misotro toka ngena misotro ava-mahadomelona de tsy tompony tenany tsony tena tsy tompony tenany de miteniteny foana misy karazan'olona rehefa misotro toka de tena lasa mivadika biby zay maramily zay ary misy indray rehefa misotro toka de matory fotsiny tsy mila de manolo zany fa de matory izy ka io tsy azonao fefena le olona hoe misotro toka fa tena mampalahelo nge de le mamono de manao herisetra de manapotika fanaka manimba zavatra raha vao mamo tsy atao inina de mba miteny atsika lehilahy ihany andrintsika ray mpianakaviana mba ajaore le tokantrano mba eritrereto le vady mba eritrereto le zanaka ny vehivavy koa misy misotro toka fa hoan'ny olona mpisotro toka ny tokony andrefasany any efatra sa de hoan'ny mpisotro toka rehetra misotro toka rehetra eny na ny vehivavy ko raha mba misy fa ny lehilahy ny Andre Matovilavia any tena mpanimba zavatra rehefa mamo fa ny vehivavy indray ohatra za sy teny hoe mirediredy fa tena be resaka be rehefa mamo zay kosa aloha
fa ny manimba zavatra ohatra mbola tsy nahita vehivavy nanimba zavatra fa ny be resaka aloha de tena be resaka tonga de fata hoe mamray le raha matoty fa ny lehilahy de misy an'izay le eritreritry hoe manimba zavatra zay ohatra ny lasa ty ady am'le ireo anatiny zanako vavy kely a 10 taona tien izy zao a de mahita hoe mahita sao de kely loatra izy raha ny kilasiny ka io ndray miankina am'le rehefa ohatra ndreny rehefa tena misy mampiahiahy ara-pahasalamana ohatra de tena hoe alao manatona dokotera ohatra hoe ty zanako ty ohatra an'izao fa ohatra mbo mampiahiahy ny dokotera ny zavatra fahitako azy de ny dokotera manoro hevitra anao na hoe oetorizy na oeto zao na hoe zao ny sakafo omena azy na zao ny tokony hoe fanatanjahantena tokony ataony ohatra fetsiketseham-batana tokony ataony ampivoatra azy mitindle olona tenenina de le ny taonany a izy vao 10 taona nefa efa T1 sahady sao de tsy tokony mbola T1 izy fa sao de kely loatra ozy izy raha ohatra ka zao any zay mahatonga le miteny foana misy ange le zaza ataon'ny vazaha hoe mino amin'ny filazany endreny le marano-tsaina be mihitsy hoe azonao de tena hoe tsy mifanaraka amin'itony le zavatra ampianarina azy azonao reny le ataon'ny vazaha hoe génie mbola ataotsika hoe mbola tokony ho any amin'ny primaire izy fa ny zavatra takarina sainy efa tokony any amin'ny secondaire zay mahatonga ndreny le misy zaza hoe 12 taona de fa afaka baka fa saingy zao ny mampalahelo amin'ireny de ity rehefa tonga any amin'ny université de ohatra ny ahilikeliky ny mpianatra indri mbola zazakely na ilahy mbola zazakely andana ty manao kanety taona izany nefa le zaza tena mahay fa zay fotsiny mampalahelo tsy mifanaraka amin'ny taonany ny fahaizany mananjanaka vavy ray za tsy fantatry ny ray ny fisiny ratsy izao izy tonga eto tana izao ny asa tany ivelany izy mantsy zao izy nefa efa manambady vao niona tampoko zay azoko ampahafantarina an'le ray ny ve io zazy io tompoko azafady zoany io zazy io mihitsy tompoko za de miteny an'izany foana zoany zao mantsiny ndraindray ohatra ny dininy reny mpianakaviana zay hoe saraka izy sy le olo teny nananany an'io zazy io de mieritreritra hoe efa tsy ndrarahanay fa inona koa ny tsy lako mahafantatra zay koa zany manana zo afantatra ny ray ny tompoko io zazy io tsy nisy io raha tsy teo io olo io voalohany indrindra manana zo afantatra ny rainy izy na tsy hipetraka any amin'ny rainy azy fa indrindra manana zo izy ahalala hoe avy aiza ny fihevian'io rainy io na manana zo koa izy afantatra hoe iza ny fianakavian'ny rainy na tsy ho alefanao any azy satria na tianao na tsy tianao rehefa tonga ny fotoana anambadiny tsy maintsy ho antanin'ny olona hoe fa mba avy aiza moa zay rainy niteraka azy na tsy nitaiza azy ary de inona ary nataony zany za de miteny tena azony zony mahafantatra ny rainy zony mahafantatra ny rainy azony io zazy io rehefa feno taona izy mitena mitoro mihitsy milazany hoe za mangataka mihitsy mba ampahafantarinahako mba omena any zoko mahafantatra ny fihavian'ny dadako ny fianakavian'ny dadako azo toriana fa tsy midika koa hoe ampiditranao an-tranomaiziny zany fa tena zony tanteraka sady feno ny mahafantatra ny lafitiavany avy amin'ny rainy za vehivavy 17 taona miaraka amin'ny olona efa manambady nefa za tsy mahafoy azy izy koa tsy mahafoy ahy mba ho metoro hevitra to zany angeny eto hoe mahampirafy de mahafinaritra ve zany hoe ampirafesiny zany ary de mahafinaritra ve zany hoe mangalabadin'olona tenena alao tenena amin'ny teny mahitsy misy olona finaritra amin'ny mangalabadin'olona misy olona mahita fahafinaretana amin'ny fahampirafesana ka tsara ve zany sa ratsy de ny eo amin'ny saina tsy miangatra fotsiny de ho hitanao fa hoe raha ndray andro any ianao mba manana nizaranao ka alain'ny olona de ho faly venao zay ny hoe zay zavatra tianao atao aminao tsy tianao atao aminao aza atao amin'olona zay le izy fa raha natsika amin'ny alalan'ny ty SMS ity ny famakinany SMS raha mbola tsy divorcé ve tompoko nosoratan'ny ray anaty boky mpianakaviana ny zaza ivelan'ny fanambadiana de mahavoasazy an'ilay nanoratra misaotra tompoko tena tsara fandany ka zay ny hery ohatrany hoe efa tia soram-piankona mahavady mariazy ianao reto ny zaza avy amin'io fanambadiana ara-panjakana io raha misy any velany midika an'izany de hoe manao fijangajangana azo toriana ngeny olona mijangajanga fa zao nefany
ity dia zavatra mahavariana mihitsy. Misy tamin'ny repoblika voalohany misy ny ataony hoe lalàna Ramangasoavana. Misy ny fitsarana angamba izy tamin'izany. Io lalàna Ramangasoavana io dia tena hoe manome alalana ny zaza teraka ivelan'ny tokantrano. Avy amin'ilay lehilahy zany manana vehivavy dia azo ny zanahana mihitsy ho zanany tany ivelany satria ny zavatra nitenenina ao anatin'ilay lalàna manko dia hoe ny vehivavy raha mamitaka an'ilay lehilahy tsy miteny aminy dia fantatra hoe tsy zanaky ny vady ao an-trano fa zanany tany ivelany nefa dia tsy maintsy zanahan'ilay rangahy satria tsy fantany zanahany dia tsisy avy amin'izay koa ilay anankiray hoe mba hampitovy ny zo amin'izay fotoana izao dia hoe rehefa tena miteny amin'ny vady izy fa tena zanako ty dia tsy azonao lavina amin'izay fotoana izay zay ilay lalàna Ramangasoavana fa rehefa eo anatin'izay zavatra io no miteny hoe aiza ary zany ilay lalàna amin'ny feny hoe manameloka ny fijangajangana satria io ny pirofo io zazany velany io indray anjaran'ny solivava sy ny mpitsara angamba fa tsy anjarako fa zavatra mipetraka zany zavatra fa tena misy mihitsy io lalàna hoe lalàna Ramangasoavana raha vony zanahany dia azo lazaina hoe zanany zany hoe ina moa ny tena dikany hoe raha vony zanahany dia manana zo mitovy amin'ny zaza ao an-trano amin'ny fandovana any ny teny ipetrahany na tsy hoentinao ao aza fa rehefa fotsiny tonga ndray andro any dia afeniny foana zany io mba tsy voatohitohiny izy dia tonga rehefa avy any maty le rangahy dia tonga le zanany avy any dia hoentiny ny soram-piankonany naterahany tiny ray io ny anarany ray manontolo ny dikan'izany ny zanahany le zaza fa zay koa ny tokony ho tandremana tsara le hoe metimety misosoka mety hoe tsy nekeny fa le raha matoa hoe zanany io dia tonga dia soratany eo amin'izay fotoana izay mety afaka raha toka fantatra melo azo ataony mitory hoe ahoana moa ny andro atanao anio fa zanga vady mariazinao sa iny tonga dia afaka milata le rano fa saingy izao efa misy indray le test ADN dia tena hoe andao ataony test ahitana fa tena zanakao na zanakao ka rehefa mivaly ny testa dia azo nitoriana le raha matoa fa raha mivaly kosa ny testa tsy afaka mandahy ianao fa zanakao ny test ADN milaza fa tovy nenareo mianaka. Zay ny amin'iny ndao hidirantsika indray ary amin'ny tapany fahatelo ny fandraisana ny antso avy any aminareo. Ny olombanona olona tompona andraikitra fa tsy tompo toerana. Mba hivanina Deux 443 no andraisana ny antso avy any aminareo dia afaka miantso mivanta aminareo amin'izao fotoana izao fampatsiahivana ihany zay ity fantarantsika ity dia miverina isaky ny alatsiny ny alina amin'ny valo sy sasany ary any amin'ny article live dia hitantsika foana amin'ny fotoana rehetra zay ataontsika hoe tianareo hijerena azy amakiana azy hiainona azy dia hitantsika any foana izay satria moa mbola vao nanomboka tsika ny amin'ny anio hoe misy ny antso amin'ny alalan'ny telefona dia mbola mety tsy niomana tamin'izay ianareo dia sady mamaky SMS ihany tsika amin'izay fotoana izay no raha ohatra misy ny antso dia vakiantsika ny antso avy any aminareo ato mbola misy manontany ihany hoe za tokoa niteraka tsy manambady amin'izao nefa io ray ny zanako io misisika hoe iresaka amiko nefa izy efa manambady inona ny tokony atao iresaka aminy ve za tsy maninana ianao na miresaka aminy mba andraisany araikitra amin'io zanakareo eo fetoana azy amin'ny fianarana fetoana azy amin'ny akanjo fetoana azy amin'ny fivelomana tsy niterena izy nahazo an'io zaza io nareo ko maninana tsy tokony manana andraikitra amin'izany zaza zany izy le zaza nge nitsonjovana zany tsy mieritreritra hoe nde mbola iverina aminy le zaza iraisana ny tsonjovana inaka generaly no ahafantarina fa tena tia ny olona anankiray za mijaly ara-pitiavana vehivavy manoratra efa nitanitrantsika ty nge fomba fanehoam-pitiavana rehefa manao andro izy dia fantatrao fa tianao fa rehefa tsisy ataony io dia resaka fotsiny ny azy indrindra lafi ny fampatokisana veriky foana ia za tompoko isika mba manana olo tiana dia tsy misy ady na fandritra fa dia misaraka ho azy zay sy ny olo tiako zay miaraka amiko inona ny tokony ataoko mba ampateza ny fiarahako aman'olona dia mahaiza mifanakalo hevitra dia ampiaro ary le hoe fomba dimy
ilazana fa misy ny fitiavana eo aminareo sy olo tianao io fa raha vao misy tsy ampy amin'ireo dia fa azagaga ianao fa dia mitadiaviny any amin'ny toerakafa le anakiray tsy ampy iny dia mety mitarika zavatra hafa dia any izy dimy any amin'le toerakafa atao aminao telo fotsiny no hitany ohatrany tsy mahataitra ny olona ny hoe amin'izao indray no ankalazaina ny fahaleovan-tena efa zatra ny volana ny 9 jona ny olona iny ka tsika moa tratran'le hoe ny hiboka dia hoe mba fitiavan'ny fitondram-patsankana nge hoe mba hampifaly antsika nsaika ny eritreretana hoe amin'ny 17 oktobra tsika miezaka mba hanome fialam-boly zay zakany fanjakana fa satria tsy vitany tamin'ny 9 jona zay zavatra fety tokony ankalazaina ny 9 jona nefa tsy vita tsy atao anatin'ny fiboana dia zara raha mbola misy ny 17 oktobra zay maharepublika atsika dia ndeha atao kakanjo dia mbola eo anatin'ny fiboana ihany tsika dia tsy azo atao le izy za ray mpianakaviana manambady mananjanaka telo tsy ny hoe aza lava maso amin'ny telefona za tena trano zany fa ny FB ataon'ny vadiko no nahitako ny olona miaraka aminy zany fa mbola tsy niteny zany mihitsy efa hoenimbola efa hoeritaona izay ny ho ataoko dia hotratrariko mihitsy fa raha hiteny azy tsy tantoeny raha hiteny azy toy hoe eritreriteo zany na hoe mba olona tsy dia misy ihany nge fa mba mifandray fotsiny amin'ny Facebook misy zay fotsiny nge teneniny ianao zay zavatra efa aleo ihany aloha asorona le ahiafa mikiky nge le ahiay mikiky ny saina mikiky ny fo mikiky ny mifanahy maha olona anao mihitsy mikikisany miaraba tompoko miaraba to ien tompoko vehivavy 5 taona mba mangataka fanampiana safady ien tompoko ko saram-panambadiana tamin'ny 2021 2021 mbola tsy tonga ny 2021 tamin'ny 2015 safady ien tompoko dia nananjanaka ray fa maty le zaza amin'izao tompoko isaka miaraka amin'ny olona dia tsy manaiky mihitsy ny ray aman-dren'ny olona fa vehivavy tsy mendrika hony dia inona ny tokony ataoko toko azafady nanambady izy zany dia veo niteraka anankiray dia maty le zaza dia amin'izay izy miaramiaraka amin'ny olona dia hoe vehivavy tsy mendrika itsarahan'le sy ray aman-dren'ny olona iaraka aminy iny ka le izy ny ndraindray nge manahirana ihany dia zavatra ohatrandreny le izy nge safidy raha ny tena mariny indrindra fa tsy hoe zaza mbola hoe tanora 12 taona fa raha olona efa feno taona ianao manana ny safidinao tsy ny olona mihitsy za dia tsy midika koa zany hoe tsy manaja zy anatra aman-dreny fa matondra aman-dreny nge miteny mba ny asosy zay atsara ny tokantranonao fa rehefa ianao moa misisika dia safidinao kosa no minotriny rehefa tonga ny tsy fahombiazana ia tsy afaka miaraba tompoko salamo iento mafimafy kely azafady avy any afaty dia mianatra Antananarivo ia dia mipetraka amin'ny zoko za ty dia le zoko nefa efa misy olona iarahany dia trano ray ato zany zay satria hevitra ray le trano dia lereo miaraka matory eo amin'ny manadany ana dia ohatra voahelingelina be zany sy haiko mahita andreo hoe dia inona général tokony ataoko amin'izay tsy mety koso zany alao mifanaja mihitsy azonao tena teneno mihitsy izy fa tsy mety raha ohatra ka tsy manaiky an'izany izy dia teneno amin'ny ray aman-dreninareo mihitsiny io zao nge zavatra ataony ohatrany tsy mety koso zany ka izy kosa nge no mipetraka amin'ny anabaviny izy no mipetraka amin'ny anabaviny dia alao izy hiala atao zaniko satria le anabaviko miantoka fianarako aty zany fa ny ray aman-dreniko amin'ny resaka sakafo ihany ngambany hoe manano ka dia inona ka dia izy ny tompotranoko ina moa no azonao atao nefa dia ohatrany mampalahelo ihany zany nge teto hoe fady ohatrany hoe tsisy tsony le fady eo amin'ny olombelona noho nle fahasairanana hoe na tiany na tsy tianyko zay olona mifankatiako zay ve satria ve izy eotra zay tsy aneo ny fifankatiavanay nefa dia mba eritrereto ihany mpianada zany iny fady iny zany le olona satria taoko le izy satria ianao tsy afaka hitokantrano rery izy nefa manana ny fiainany asa mba mangata ihany hoe mahazo sitena tsoato ohatrany manahirana mantsy le hoe
andeha hipetraka any amin'ny olona hoe mba misy namana ve dia hoe hifampizaratrano amina namana ohatra fa tena le hoe fiainana tena hoe fady dia mbola hipetrahanao ihany aloha ne manao an'izay na koa hoe ohatrany hoe tsy fantatra hoe na sady mianatra ny miasa zay koa zavatra azo atao dia rehefa mba afaka miasa anao mety afaka manofatrano koe na andeha olona esanao mba mety afaka mianatra anao ianao nge mbola mianatra fa tia ny asany andramo ihany mandefasa fampilazana amin'ny Facebook mpianatra ohatran'izao mba mitady asa sady hianatra miasa alefaso mety misy olona mandray anie Ya 22 443 90 no lara telefona idinareo mivantana za le raha romborompolo taona manana olo tia na efa taona ny arahanay mikasa ivady zay nefa za tsy tiany rafozako taty aoriana kely tratrako nampirafy ilay olo tiako tena kivy eny raha voatratra an'izay nge ao dia tsy maintsy kivy fa tsy hoe maninona moa le obolan'izay hoe ndray mandeha ve ny matavary dia andeha vitsotro be ny fitiavana nge ozy ny malagasy toy ny ketsaka azo ofindry ohatrany hoe moramora amiko miteny izany kanefa zany zavatra fiteny malagasy fitiavana ozy toy ny ketsa azo ofindry enao ve dia ampijaly tena foana eo efa fantatrao mihitsy ny zavatra misy hoe tsy okeny reo izy miaraka amin'olona hafa izy mamitaka izy manao zao dia hoe ka zany mbola tia asa dia tianao le mijaly angambako miarahaba tompoko ien tompoko mafimafy kely azafady tompoko baovanina to tsika rehetra tompoko ia za zany mianana olana kely zany mba mitadavako torevitra na fanampiana aminareo za zany manambady ara-dalàna vita mariazy tomatsara zahay efa teo amin'ny 20 taona mahery teo zany babianay io am'izany dia fitapihana taloha aloha nandeha tsara fiainanay fa rehefa tatia farafara zany teo amin'ny 5 taona teo zay 5 taona mahery teo fatako amin'izay zany vatoka zany izy io manisakisaka anazy dia miteraka amin'ny vehivavy io velany any dia rehefa fatako amin'izay dia naniaiky izy aloha zany hoe tena misy io izy dia amin'izao fotoana zany le tokantranonay lasa ohatrany somary mikorotarotana foana zany momba ny zavatra io fa izy zany rehefa naiky taminah aloha dia za zany aloha tsy nanasarotra mihitsy tsy nataoko nampitotana an'le tokantrano aloha zany fa le fiainanay fotsiny lasa ohatrany voasembasemana foana zany satria misy ato an-trano ato izy zany dia mifampitelefona miantso anazy le vehivavy io dia samby amin'ny trano eo mifampiresaka amin'ny vehivavy io izy amin'ny telefona ny tena moa amin'ny maha olombelona mba marary ihany fo zany dia misy fotoana izy zany miteny hoe le zaza ozy misomany zany hoe andeha aty dia ahoana alaina disedavina alaina zany le zaza hoe mipetraka aminay aty dia eo tompoko manahirana an'izay satria eo ihany le fiteny hoe sy ny tany fady fa ny vavam-bahoaka zany le zavatra raha nisy tany aloha tany mety tsy olana tamiko fa le izy zany efa tia velany tokantranonay ariana ny fanambadianay le zavatra mitanga dia manahirana anazy zany le izy firy ny zanakareo ikambanana nefa izay niteraka anankiroa tompoko yes manana menada zay dia eo zany manahirana anazy za zany tsy firy taona le zanakareo menada ny zanakay voalohany 20 taona dia le farany 13 taona reo zazo reo mantsiny azonao iresahany zanakareo misy tangan-javatra zao zany azo resana tanany zany inona ny hevitritsika fa zao natao ny data dia rehefa reo zanakareo reo no mandaha dia amin'izay fotoana izay tsy afaka mihitsy hoe tsy maintsy makaotra le zaza avy any velany io fa raha voinao fotsiny mandaha dia lazainy fa hoe ianao kotsy mba manana antra mba sasa mba ohatran'izao zanako ange io tanao fa ny zanakareo indrindra efa lehibe 20 taona zany afaka miteny tsara zany fa efa nifampiresahako tamin'le zanakay daholo mihitsy le izy dia le zaza raha tonga dia mandaha be tena tsy manaiky mihitsy zany le zanakay zay zany dia lazao amin'de vadinao hoe ny ankizy eny tsy manaiky ohatra hoe terenao fa tsy maintsy ato dia ampijalian'ny ankizy io zaza io dia inona ny ataonao dia retiny zanakitsika reto indray no roanao tenanao zany ia dia ny tena tiako mba hoe anagatrahana fanafiana koa izy nefany izy dia zay zany le tokantranonay izy tsy manaiky hoe iravan'le tokantranonay
dia nefany a izy le mbola mifandray amin'ilay vehivavy foana zany dia hitako misy ny ataoko inona tokony ataoko anatin'ilay izy. Le izy a raha olona vita soratra nareo tompoko a dia azonao toriana mihitsy vehivavy mpangalabadin'olona io na niterahany ary azonao toriana raha vao mitorana io vehivavy io anao a miditra any amin'ny tribonaly farafakely ny efa-bolana tany maiziny io raha matoa mpangalabadin'olona io zany hoe zao fotsiny mety koa ny vadinao a miaraka tafiditra ponja miaraka aminy zay fana mako mampatahotra ny vehivavy hoe lasa ny zanaka ao an-trano ray ny mametsiny hoe neny any nampigatra ny dada tanao fa raha so patsorana fotsiny hoe mampitandrana ny vehivavy hoe zany raha toriko ny ainao ka migady dia mitandremy ianao fantatro tsara fa olona manambady aman-janaka eo adalanao io mba tsy hanimba ny fiainanao a dia zay ny antony tenenako anao mialoha ia zay koa ny amarana ny antso vany amintsika na ny amin'ny telefona zany na famakina ny SMS satria fa manakaiky ny fotoana atsika da atsika mihitina zay voalala dia fitinina zany dia azadiny le fomba dimy fanehoana fitiavana hoe teny famporosina fotoana manokana fifanampiana fanomezana ary vatana fanakaiky rehefa ataonao reo feno dimy reo a azabe iatsony ianao fa tsy maintsy mipetraka tsara tsy maintsy mifankatiana reo mivady a tsy maintsy mifankatiana reo mianaka zay zany tena marina dia ataontsika amin'ny heriny a satria fandesantsika zao dia hoe fitiavan'ny zanaka andray aman-dreny ndray dia ataontsika hoe filiazy dia amin'ny heriny tsika tenan'le hoe fitiavanamana le fitiavana hoe fileo mbola afaka mandray any an-trano ve ianao mbola afaka mandray any an-trano mihitsy a fa zany hoe miankina fotsiny ohatra ny betsaka zavatra atao kely amin'ity herinandro ity sy amin'ny herinandro ambony fa zany hoe telefoniva ihany dia raha sendra misy malalaka dia mandray fa tena misy zavatra betsaka ataoko mihitsy dia tsy mahafaka ia zay ny afatrafatra ho antsika rehetra raha ohatra ianao te iona amin'ny généraly a dia azonao tao tsara ny miantso aloha zao ny 22 443 87 22 443 87 rehefa azonao ny lara telefony généraly dia atsoy généraly isaka maraina amin'ny fitsasany katramin'ny valo a dia amin'ny iray sasany katramin'ny roa ny tolakandro dia rehefa miresaka amin'ny généraly ianao a dia omeny généraly ianao ny fotoana zay ahafahanareo miona aminy a ny ora sy ny toerana dia ampahafantariny anareo daholo zany rehetrarehetra any raha sanatria mety misy ny tsy fahafahana dia milaza amin'ny aloha hoe nefa fanao fotoantsika nefa tsy afaka miona noho ny antony a misy antony a dia mora hanamboara amin'ny fantaram-potoana indray andraisan'olo-kafa na anovany zavatra hafa fa tsy tsika rery kory no zavatra ataony araka ny teneniny teo hoe teritery ny fotoana ny atoato noho izany mifanajany amin'izay ny fandrarantsika dia miviana isaky ny alatsina ny alina amin'ny valo sy sasany a dia mandeha indray ny any amin'ny youtube sy ny RTP live dia azontsika jerena foana amin'ny fotoanan'izay tiavantsika azy a re mifandarana ireny Bruno teo lafiny teknika dia dadisy nambinina no kirakirany sary tany amintsika rehetrarehetra tany ankasitrahantsika rehetrarehetra ny général Désiré Philippe Ramakavelo no nanao famelabelaran-kevitra mamy fotoana antsika rehetra ho amin'ny manaraka indray velomato Flavien Rakotarsona ny mpanentana makasitraka azy foana isaky ny eto zay mianaka dia manao velomantsika rehetra to mba hovanina fandarana rano eto amin'ny radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo mba hovanina fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena mba hovanina